Ny ato amin'ny tasa moa zany dia efa niarahantsika malalatra amin'izay fa fitsaboana izy io momba zava-maniry, mitsabo ny aretina rehetrarehetra. Fa ankehitriny kosa dia nanao fikarohana vaovao ny tasa izay tarihany Rakotondran'ny F Ampère dia namokatra produit vaovao amin'izao fotoana izao toy ny resaka momba ny produit momba ny tarehy ho antsika vehivavy izay manana olana momba ny tarehy dia misy vokatra izay vokatra vaovao izay vao vita ny tasa. Misy zao ty ohatra n'ity zao crème persil, izy ty natokana ho an'ny vehivavy manana olana amin'ny tarehy ohatra ny hoe panda, mony, tasina velamony, point noir, mangana, dia izay no mety amin'ity crème de nuit ity. Izy ity dia efa vita fikarohana izay nataony TP Rakotondran'ny F Ampère. Efa matomo ity zany avoaka ohatra zao dia zavatra efa vita fikarohana tamin'ny zava-maniry. Vokatra azo avy amin'ny persil izy ity, naturel, ka tsisy atahorana mihitsy ho an'ny tarehy. Misy ihany koa crème du jour. Crème du jour izy ity dia natao iarovana amin'ny masoandro sy rivotra. Ohatrohatr'izay ny misy gamme complet ato koa ny antiride. Ity zao ny antiride ho an'ny olona efa nahazoazo taona manana tarehy miketrona ohatr'izany dia vokatra avy amin'ny tasa koa izany. Misy koa ny gommage. Ity zao ny gommage natokana ho an'ny tarehy sarotra tasy, sarotra esorina, dia misy koa ny gommage izay efa vokatra azo avy ato amin'ny tasa daholo izany rehetrarehetra izany. Misy gamme complet momba ny tarehy izay ny base-n'izy moa zany dia base persil amin'ny hoe fitsaboana naturel moa dia nezahanay ho naturel daholo ny vokatra izay karakarana izay tarehy momba ny vehivavy izay. Dia manarak'izay koa vokatra vaovao ihany koa izay vokarin'ny tasa, misy ny fanalana angadrano. Izy ity dia lotion izy ity. Misy ny olona lehilahy na vehivavy misy angadrano any anatin'ny loha, dia ity vokatra iray ity lotion izy ity tsisy atahorana, tsisy effet secondaire fa mety tsara ho an'ny angadrano. Dia manarak'izay ihany koa misy ny fanalana hodi-potsy. Betsaka isika manana hodi-potsy hoditra le somary vangavanga reny na mifakofaka somary mangididy izy amin'izao andro mafana zao, dia ity indray vokatra vaovao izay avao amin'ny tasa ihany no entina analana izay hodi-potsy izay. Dia manarak'izay koa misy ny baume izay vokarin'ny tasa ihany koa izay vokarin'ny efa vita fikarohana tamin'ny Andriamatoa TP Rakotondran'ny F Ampère. Dia misy ity baume natao ho an'ny hozatra izy ity, hozatra ho an'ny olona rehetrarehetra, indrindrandrindra fa ny lehilahy moa zany izay tsindriako manokana eto izay manana problème momba hozatra, dia ity baume manala izay resaka momba hozatra izay ho an'ny lehilahy. Misy ireto produit ireto natao hanasitranana ny olona marary ny prostate, goutte, diabète, rhumatisme, ny cancer anaty, ny ho an'ny vehivavy tsy miteraka koa indrindrandrindra dia anisany tsabon'ny tasa avokoa izany. Ny tasa moa zany dia ao amin'ny 67 hectares ny tena fohy be. Ny ahitana anazy moa zany dia eo amin'ny akaiky ny fiangonana Lotériane, izay ho an'ny 67 hectares fohy be. Dia manarak'izay Vatosoa Akadindramamy. Ny ahitana ny Vatosoa Akadindramamy indray dia eo ampitany rond-point lalam-baovao izy io. Manarak'izay eo amin'ny Ampasapito. Ny eo Ampasapito dia lalana hidina ho any fasana ny pavé iny dia mahita mpanao lavazy nareo dia ampitan'io mahita an'le tasa. Manarak'izay Ambodivona. Ho an'io Ambodivona indray dia en face ny Miel Hotel, misy arian'ny bus 194 dia en face ny Miel Hotel no ahitana ny tasa eo Ambodivona. Manarak'izay
somary efa mivoaka kely ny Antananarivo dia any Talatany Volonondry. Ao Talatany Volonondry dia lalana ho any amin'ny commune. Any no ahitana ny TASA izay efa misy an'ireo vokatra rehetrarehetra voalazako teo reo. Dia ankoatran'ireo point de vente voalazako reo moa zany dia misy ao amin'ny Facebook ao amin'ny page Tarehy Madio. Dia ho antsika izay tsy afaka manantona amin'ny point de vente dia afaka manao recherche ao amin'ny Facebook amin'ny Tarehy Madio.